Fidanan'ny tompo amintsika rehetra, faly miarabantsika indray any tokantrano amin'izao takariva izao. Misaotra antsika rehetra amin'izao fotoana izay nifanarahantsika mandohalika fomerasaina isika malagasy rehetra n'aiza n'aiza misy anao. Mamerina ny fialantsiny ihany koa izay amin'izao fotoana izao noho ny fahatarana kely noho ny ara-teknika izay fonanay aminareo. Raha nisy fahatarana kely androany dia tena mifona amin'ny tsirairay avy ny tokantrano ny ekipa rehetra amin'izao fotoana izao. Dia mamerina ny fisaorana ihany koa an'izay rehetra nandefa ny vidéo vavaka audio na vidéo hatreto dia androany dia isaoranay manokana ny première partie izay olona tsotra no nandefan'izany, dia ny deuxième partie ny groupe artistique Ako ny fanantenana. Dia tena misaotra antsika rehetra ary mbola manentana izay rehetra manana etaeta ka te handefa vavaka ho an'ny firenentsika dia raisinay am-pitiavana be. Dia ndao aritsika amin'izao ora sy fotoana izao hanomboka ny vavaka tena homano ny fotsika, hiaraka hanandratra ny vavakatsika dia hiaraka handohalika amin'ilay Andriamanitsika, hiaraka hivavaka iray fo iray saina hangataka amin'Andriamanitra izay rehetra mety manahirana antsika na izay rehetra isaorantsika n'Andriamanitra ihany koa dia manentana antsika ndao tsika handohalika indray amin'izao fotoana izao. Ndao aritsika rehetra. Hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra iray misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy izay satria mbola afaka mivavaka ho an'ny ankohonana amin'ity anio ity. Mitondra mbavaka manokana ho an'ny fifandraisana ao anatin'ny ankohonana tsirairay avy, indrindra amin'izao andro farany izao satria izany devoly ravana ny fifankatiavana sy ny firaisan-tsaina ao anatin'ny ankohonana amin'izao fotoana izao, amin'izao andro farany izao. Araka ny voalazan'ny soratra masina hoe any am-parany ihany olona dia tsy hanana intsony izany fitiavana voajanahary izany. Izany devoly ravaina ny fifankatiavana ao anatin'ny mpivady, izany devoly ravaina ihany koa ny fifankatiavana eo anivon'ny mpianaka, eo anivon'ny mpiray tam-po. Kanefa amin'ity hariva ity izay dia iraisaina eto anatrehanao androaka ny asan'ny devoly mahatonga izany fifandrafiana izany, roana amin'ny anaran'i Jesosy ny devoly mitondra ady eo amin'ny mpivady, ady eo amin'ny mpianaka, ady eo amin'ny mpiray tam-po, roana amin'ny anaran'i Jesosy tsy hanakery, tsy hanapahefana intsony ao anatin'ny ankohonana rehetra izany, tsy afaka efana inona na inona intsony satria ny ankohonanay dia ankohonana efa voavidinao Jesosy, ny ankohonanay dia ankohonana efa novonjenao sy nofidinao anao manokana Jesosy. Dia mino izahay fa rehefa miray saina izahay dia hodidinao eo ny fitahinao, hoenonao ihany koa ny vavaka rehetra izay ataonay ary dia ho tonga ny valim-bavaka rehetra rehefa misy ny firaisan-tsaina, ho resy ny devoly ary dia ho ankohonana tena iray anjakan'ny fifankatiavany, anjakan'ny firaisan-tsaina, iasan'ny fanainao masina ny ankohonana tsirairay avy. Ka na dia miaina ao anatin'izao andro farany izao ary izahay dia ho hita foana eo anivon'ny ankohonanay ny fanilon'ny fanainao masina dia ny fifankatiavana izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovana izany vavaka izany. Amen. Je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Libérateur. Nous allons prier pour Madagascar. Pour cela, je vais d'abord lire un verset qui se trouve dans 2 Chroniques 7,14. Au nom de Jésus, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Prions. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, notre Dieu d'amour, Dieu créateur du ciel et de la terre, toi Seigneur qui nous aimes d'un amour si fort, qui nous prend tel que nous sommes, toi tu es le Dieu juste juge,
fidèle et bon. Merci Seigneur de nous accorder ce moment pour ton peuple malgache. Je te prie Seigneur de poser ta main sainte et puissante et guérissante sur chaque individu malgache, sur ce pays Madagascar qui t'aime tant et qui t'invoque Seigneur, comme je l'ai dit dans ce verset. Oui, beaucoup croient en ta puissance. Je te prie Seigneur d'avoir pitié de ce peuple. Je te prie Seigneur, car il y en a qui sont tellement pauvres, qui errent dans les rues pour chercher à manger, pour demander de l'aide. Seigneur, aie pitié d'eux Seigneur, que tu puisses vraiment guérir ce peuple, que tu puisses enrichir ce peuple, parce qu'ils souffrent pas seulement à cause de ce qui se passe actuellement, de la pandémie, non Seigneur, mais surtout de l'économie, de la pauvreté. Je te prie d'avoir pitié d'eux Seigneur, impose ta main sur eux, délivre-leur de tout mal, de toute espèce de mal, de toute maladie infantile, de toute maladie qui tue. Je te prie Seigneur d'avoir pitié d'eux. Merci Seigneur, car tu les aimes. Je te prie aussi Seigneur de veiller sur le président Ange Rajoelina, Seigneur, qui puisse vraiment présider son pays avec sagesse, avec beaucoup d'amour, de pureté Seigneur, qui puisse vraiment se confier en toi, quoi qu'il arrive, qui n'écoute pas les mauvaises langues, mais qui t'écoute toi Seigneur. Merci Seigneur, parce que tu vas faire de grandes choses pour ce pays. Tu as déjà commencé Seigneur, et tu vas encore en faire de grandes choses. Alors merci pour tout Seigneur. Gloire à toi seul, au plus haut des cieux. Alléluia. Saint, Saint, Saint est le Seigneur de l'univers. Toute la terre est remplie de sa glorieuse présence. Alléluia. Amen. En ton nom Jésus-Christ, que toute chose te soit glorifiée et que ce pays Madagascar continue à t'aimer malgré tout. En ton saint nom Jésus-Christ. Amen. Andriamanitra rainay eo, misaotra anao izahay raha tonga amin'izao fotoana iarahanay mandalika sy mivavaka aminao izao. Misaotra anao koa izahay amin'ireo soa be dia be tsy voatanisanay ataonao aminay isan'andro isan'andro. Andriamanitra, lehibe sady tsara ianao. Ianao ny tsara, avy indrindra, lehibe ny fitiavanao anay, lehibe ny famindramponao aminay. Ka dia misaotra, midera, mankalaza, manome voninahitra anao izahay amin'izao fotoana izao. Mifono aminao izahay Jesosy aho. Raha mbola misy fahotana sy ny zavatra izay tsy mifanaraka amin'ny sitraponao ataonay, mamelànay, sasao amin'ny rano masina izahay, mba tena dio tsy hisy pentina azy, mba tena mendrika ny hatsaranao sy ny voninahitrao. Andriamanitra, matoky anao izahay fa efa manatrika eto ianao amin'izao fotoana izao. Ka enoy ny vavaka tsirairay avy reto, vavaka ho an'ny firenenay izahay amin'izao fotoana izao. Ka hifono anay Andriamanitra eo anatrehanao Jesosy aho, efa ho tamin'ny malagasy rehetra. Ka mangataka ny fanahinao masina tena hiasa amin'ny firenenay ka hisy fifohazam-panahy, ary anjako ny fahamarinanao sy ny fahamasinana. Ka ny devoly sy ny satana naretina, coronavirus sy ny aretina kafa rehetra Andriamanitra dia tsy anankely, tsy anampahefanao amin'ny firenenay, amin'ny firenenao fa mamaky ilay rehetra ny faharemirehitra avany. Sy ny devoly sy ny satana amin'ny tsakatsakana rehetra tsy androson'ny tsirairay Andriamanitra, fa tory amin'ny rahanao, tsy anankely, tsy anampahefana fa maihana ny faharemirehitra avany. Dia mangataka ny fanahinao masina koa izahay Andriamanitra hiasa mahery, mba hanova ireo mpitondranay ao Madagasikara, any amin'ny filoham-pirenena ka hatrany amin'ny mpiandraikitra any amin'ny fokontany. Ka tena mba hiova ho tia tanin-drazana Andriamanitra, ka ho foana ny tsolotro sy ny risoriso.
hitantana eo amin'ny lafiny rehetra, hampiasa ny harenan-kibon'ny tany sy ny ambonin'ny tany ka hiroborobo ny toe-karena ny eo amin'ny lafiny fambolena sy ny fiompiana ny orinasa ka ananasa daholo ny rehetra ka ho foana ny alabotry sy ny ariposy, ny asan-dahalo, ny asan'ny jiolahy ka androso be koa ny eo amin'ny ara-pahasalamana, eo amin'ny fampianarana, ho foana ny fahantrana ka androso amin'izay Madagasikara, hisandratra Madagasikara satria efa Madagasikara ho an'i Kristy, Malagasy mandova lanitra. Misaotra Andriamanitra ao amin'izany vavaka izany, apetraka feno am-pelantananao izany vavaka izany Tompo a. Dia voninahitra ane atolotra ao an'Andriamanitra irery ihany ary ny fiadanany dia ho amintsika tsirairay avy. Alleluia, amen. Antsika rehetra izay vao mitarika amin'izao alina izao, n'aiza n'aiza misy anao amin'izao ora sy fotoana izao dia tononona aminao ny fahasoavan'ny Tompo sy ny fiadanan'ny Tompo ho aminao sy ny ankonanao. Fotoana iray ahafahantsika miara-miombavaka, miankohaka amin'Andriamanitra, hiresaka amin'Andriamanitra ihany koa, iray fo, iray saina isika, na eto an-tanindrazana na any ampita rehetra any. Dia ho fanombohana ny fotoana dia hiaraka hisaotra sy hideran'Andriamanitra isika. Andriamanitra, misaotra fa fitiavana ianao, misaotra tamin'ny fitantananao ny fiainanay, misaotra tamin'ny finaina izay nomenao anay, misaotra tamin'ny famindrapo izay menao anay isan'andro ary tsy diso anjarany amin'izany izay. Misaotra fa tianay loatra ianao, misaotra fa mandray an-tanana feno ny fiainanay ianao. Misaotra Jesosy, misaotra ny amin'ny fitiavana izay menao anay, misaotra ny amin'ny zava-misy rehetra Jesosy. Ao anatin'izany Jesosy izao aretin'izao, misaotra satria ianao nefa niteny taminay hoe misaora amin'ny zavatra rehetra. Misaotra ny amin'ny fisian'ny aretina coronavirus, misaotra ny amin'ny fisian'ny confinement, satria fotoana iray ahafahany mihaona ny mpianakavy, fotoana iray ahafahany mandalina ny finoana tsirairay avy, fotoana iray ahafahany miresaka bebe kokoa aminao hatrany aminao Andriamanitra. Misaotra Jesosy, misaotra fa ianao nefa nandamina fiainanay, ianao nefa niaro anay, ianao nefa nanasitrana anay, ianao nefa nanafaka anay tamin'ny zavatra rehetra izay nanjoho anay. Misaotra fa na dia manao ny zavatra tsy mety izy, na dia tsy mendrika akory ny resaka aminao Andriamanitra, dia mbola mihaino anay foana ianao. Misaotra fa na dia betsaka ny zavatra tsy mety nataonay, na dia betsaka ny zavatra nataonay tsy mifanaraka amin'ny sitraponao, dia mbola mamindra fo aminay hatrany ianao. Tena injuste loatra Jesosy ny fitiavanao anay, ambony loatra ny fitiavanao anay,
mahery loatra ny fitiavanao anay, isaoranay ianao zany. Ankehitriny Andriamanitra dia miankohaka eto anatrihanao izay, miankohaka manoloana ny fahalehibiazanao, miankohaka manoloana ny fahatsaranao, miankohaka manoloana ny herinao izay tsirairay avy. Satria ianao ilay Andriamanitra ambony indrindra, ianao ilay Andriamanitra tsara indrindra, be famindrapo, be fitiavana. Misaotra Jesosy, misaotra ny amin'izao fotoana izao, misaotra satria izao fotoana izao ary dia ahafahany miray fo, miray saina, ka n'aiza n'aiza Jesosy ny toerana misy anay dia iray izahay afaka miresaka aminao Andriamanitra. Misaotra fa mbola miaino anay ihany koa ianao amin'izao fotoana izao. Misaotra ny amin'ny fanatrianao. Jesosy raha hanomboka an'izao fotoana izao izahay dia aoka ny fanaina masina ny asa mahery amin'ny atsiray avy. Ianao ny fitarainanay, ianao ny atakay, ianao ny fihetsi-fihetsim-ponay tsirairay avy. Misaotra Jesosy, misaotra Jesosy, misaotra Jesosy. Amen. Andriamanitra mbola misaotra betsaka anao izay noho izao fotoana mbola nomenao anay indray amin'izao fotoana izay mbola ahafahany mitondra am-bavaka, mbola ahafahany mivavaka, mbola ahafahany mifanatri-tava aminao. Isaoranay lehibe noho izany fitiavanao anay izany, dia mangataka aminao izay mba omeo hery izay, omeo tanjaka izay. Isaoranay lehibe noho ny fahasalamana izay mbola nomenao anay, isaoranay noho ny hery izay mbola nomenao anay, nomenao tanjaka ihany koa izay dia isaoranay zany. Misaotra betsaka anao izay, nefa nateo zany dia mangataka fifonana aminao zay satria maro loatra ilay tsy mety nataonay teo anatrihanao. Angatanay fifonana sy famelana aminao zany fa tsy mendrika na dia hanonona ny anaranao kory izay Jesosy. Dia mangataka aminao zay famelana avelao fa tsy mendrika ny antso ny anaranao zay, tsy mendrika ny resaka aminao zay, kanefa izay matoky fa ianao mpamela heloka, ianao be fitiavana, ianao dia afaka mamela ny helokay, dia matoky ny fitiavanao zay fa ho afahanao tokoa ny helokay. Jesosy, fantatrao ny zavatra mahazo ty firenena ety amin'izao, fantatrao zany Jesosy. Mangataka aminao zay mba iraisena ary tena hifangatiany malagasy amin'izao, ahafahanay miady amin'izao valana aretina Covid-19 izay mahazo an'ity Madagasikara-nay ity amin'izao. Ty nosy malalanay ity dia mangataka aminao zay, sitrano ty firenena ity, sitrano ny ara-panahinay, dia mangataka aminao zay ho andreo efa zay marary amin'izao fotoana izao, mangataka aminao zay mba sitrano izy ireny, sitrano ianao hijery izay tiana hoe lohararetina mahazo anazy ka hositranonao izy ary hafahanao dia efa misaotra betsaka aminao zay amin'ny zavatra ataonao eo amin'ny fiainanay. Dia misaotra ihany koa izay no mbola ny fitiavanao satria mbola tsy nasianao matina dia iray teto amin'ny firenenay. Isaoranay zany satria be fitiavana ianao, ny angara-pitiavanao izay ka ahoan'izay tsy hankasitraka, ahoan'izay tsy hisaotra na hiderany anaranao akory. Dia misaotra betsaka anao izay amin'izany fitiavanao anay zany. Misaotra izay ihany koa satria efa nasianao sitrana maro ihany koa teto amin'ity firenena ity. Misaotra ihany koa fa mbola ny angara-pitiavanao zany amin'izany. Isaoranay ianao dia mangataka aminao izay amin'izao varanaretina coronavirus izao mba tsy tena hoe anjanaka eto amin'ity firenena ity, fa mba ho afaka ary hiala tanteraka ianao hanongotra an'izay tena hanongotra n'ity aretina coronavirus ity eto amin'ity firenena ity ary analana azy hatrany amin'ny fotony satria fantatr' efa azan'ny satana izao. Ka matoky ny fitiavanao izay ianao nansitrana n'ity firenena ity hiaro anay ianao
ame hery sy tanjaka ho anay ihany koa ianao Jesosy. Misaotra fa mbola nomenao fotoana zay. Aza avelanao hoe fotoana very maina zao, fa misaotra fa mbola nomenao an'izany zay. Dia aza avelanao fisehosehoana na fiobebona zao vana izao fa ampiovan'ny tanora maro eto Madagasikara. Ny olona maro eto Madagasikara mba hiova amin'izao, mba hiova satria efa akaiky ny farany. Tsy hoe rehefa akaiky ny farany vao andeha hidododo zay fa fantatra efa lera zao, efa lera tokony hivavahanay aminao zao Andriamanitra. Dia matoky ny fitiavanao zay fa ho afahanao zay ary hositranonao ty hositranonao ty firenenay maminay, nosy maminay ty. Hositranonao ary afahanao amin'izany aretin' izany zahay. Dia matoky izay satria ianao mpe mivavaka, ka ianao ihany koa efa niteny fa raha misy mivavaka ray na roa na telo dia eo afovoany dia matoky ny fitiavanay fa eto afovoanay ianao amin'izao, eto afovoanay ianao an'izao vavaka izao ary engane mba tena hoe isiako ny eo amin'ny fiainanao, isiako ny eo amin'ny fiainanay zao vavaka izay ataonay zao, isiako ny eo amin'ny fiainanay tsirairay avy eo amin'ny firenenay indrindraindrindra Jesosy, mba tena hiova zahay dia omeo hery hatrany zahay ianao hanampy anay dia misaotra raha eo. Amen. Jehovah, ianao ny fivavako ary atongelana amin'ny fifonako ny sofinao, valio araka ny teninao marina sy ny fahamarinanao. Amen. Mandiary sika sotranao zay ray ny fitiavanao ny fahasoavanao tena tianao zay satria nomenao amin'ny tontolo androandroany indray. Sotra ihany koa amin'izao alina izao ny fitiavanao ny amin'ny dia mamindrafo mamelany elikainako satria tsy mendrika na dia miantso ny anaranao koa raha dia mifonana aminao zany. Mamelany elikaiko satria olombelona tsy mendrika ihany zay. Dia tsy miafina aminao ihany koa ny valanaretina izay misy amin'ity firenena ity dia mamela tompo ny firenenay, mamela ty nosinay ity, mamela ny vahoakanao Jesosy satria tena tsy mendrika mivalo mibebaka eo anatrehanao, mandohalika eo anatrehanao, mifonana aminao zay tsy fahamendrehana rehetrarehetra Jesosy fa tena efa kapoka ao anay zao manjono ity taninay ity dia mifonana aminao zany satria tsisy zavatra tsy hainao atao Jesosy dia miangatanay Jesosy dia mba ho foananao hatramin'ny vakana, asorinao hatramin'ny vakana izany valanaretina izany mba tsy hanaka, tsy hiparitaka be amin'ity firenena ity. Ary misaotra ihany koa Jesosy ny amin'ny tsy fiparitana izany be fa tena ianao no miasanao ny tananao maheriny efa minjitra amin'ity, efa natsotranao amin'ity nosinay ity dia misaotra fa fitiavanao zany. Dia misaotra ihany koa ny famindraponao amin'ity firenena ity satria tena nataonao miavaka izany dia efa famindraponao zany dia nataonao miavaka ity nosinay ity satria vitsy ny olona voakasika izany. Alokany mba tsy ombontsony izany ary miasany dia volo sy satana rehetrarehetra dia didina tsy hanakely tsy hanapahefana amin'ity nosinay ity ary ho any amin'ny farino rehetra hafa izany. Dia misaotra fa amin'ny fitiavanao zany ny famindraponao anay dia miangatahanay Jesosy dia ry vahoakanao maro be ity nosinay ity dia miondrika eo anatrehanao ary aiky ny fahalehibiazanao amin'ny fahalehibiazanao ny famindraponao ny fitiavanao anay.
misaotra ny tompontsika raha mbola afaka nametraka izay fitongitsika izay teo amindray. Misy teny ao amin'ny Salamo 150 ny 9:20 sy ny 9:20 manao hoe Jehova dia eo akaikin'izay rehetra miantso azy, dia izay rehetra miantso azy marina tokoa. Hanefa ny riana izay matahotra azy izy, hiaino ny fitarainany ka hamonjy azy. Dia izany teny fampanantenana izany no antenantsika fa miasa mihaino fitarainantsika Andriamanitra. Manarak'izany dia te hampatsiahintsika fotsiny fa manomboka androany hariva alakamisy ary arahintsika isaky ny alakamisy hariva amin'ny valo ora sasany, izany hoe tena hoe ao aorianan'ny fiarantsika mivavaka ilay horonan-tsary fohy 3D mitondra lohateny ny fiadian'Andriamanitra. Dia miaraka eto izany isika isaky ny alakamisy ho amin'izay horonan-tsary izay. Ary farany eto am-pamaranana reny havana tapaka malamesany koa dia mbola te hanentana antsika misaotra izay efa nandefa ny vidéo sy ny audio, fa manentana ihany koa anao raha mbola te handray anjara ihany koa na ianao na namanao na ny fianakavianao na ny fikambanana misy anao dia afaka mandefa ny vidéo na audio any mivavaka ao amin'ilay adresy mail hikamafy@gmail.com. Ary farany eto am-pamaranana dia te hampatsiahintsika fotsiny fa ny hikamafy sy fiderana dia tsy fiangonana, tsy miankina na mirona amina antoko-pinoana izatsy na izaroa, fa tena hoe sehatra fotsiny natao hampitana hafatra, hampitana viana ary natao hifampaherezana, izany hoe plateforme de diffusion na plateforme d'exhortation fotsiny fa tsy fiangonana. Dia tena hoe mifototra amina Andriamanitra iray, zanaka fanahy-masina irery ihany, Jesosy Kristy no ivo sy fototry n'izay zavatra sy asa sy resaka hifampitana eto amin'ny hikamafy sy fiderana. Tena natao hifampahery fotsiny tsika fa tsy fiangonana, fa izay manentana anao hoe rehefa manana fiangonana ianao dia mitomoera amin'ny fiangonana misy anao, mivavaha ho an'ny fiangonana misy anao, mivavaha ho an'ny mpitondra ao anatin'ny fiangonana misy anao, ary manentanao mba ho mpikambana mavitrika ihany koa hiasa ao fiangonana misy anao mba hielezana sy hivelarana asa ny filazantsara ao amin'izay misy anao. Dia manonona ny fiadanana Kristy ho aminao sy ho amin'ny tokantranonao. Misaotra indrindra, mandrapitony. Ny fiadian'Andriamanitra. Raha miresaka ny fiadian'Andriamanitra dia heverina fa vitsy dia vitsy ny olona mitonona ho kristianina ka tsy mbola nandre na nandinika ny Efesianina 4:9 miresaka indrindra ny momba ny fiadian'Andriamanitra. Ireo fiadian'ireo no ampitafian'Andriamanitra ny kristianina hiatrehany ny adi-panahy rehetra ho avy. Iarahantsika malala fa andro farany izao ka ireo rehetra tsy mitafy ny fiadian'Andriamanitra dia ho resy ary tsy hahazo ny sazi-boninahitry ny mpandresy. Andeha harodiny antsika tsirairay ny fiadiana nomen'Andriamanitra antsika. Mety ho samy hafa amin'ny endrika efa nahazatra antsika ity zorony iray andiniana azy ity. Mety ho fampianarana hafa mihitsy no efa azontsika, fa mifameno amin'ireny fampianarana rehetra efa azo ireny ity zorony hafa kely hijerentsika ireo fiadian'Andriamanitra ireo ity. Ny irina dia Jesosy Kristy tompo, izay tompon'ny hafatra no hiteny amintsika rehetra. Amiko izay mizara aloha voalohany dia amintsika rehetrarehetra izay mandray ny hafatra. Alohan'izany anefa raha mampiseho anareo an'ity sary ity ireto sary reto moa izany dia betsaka amintsika no raha tsy hoe tsika rehetra mihitsy aza no ilaza hoe alleloia, za mihitsy io, zao lasy zao Jesosy, misaotra Jesosy nanome an'ireo fiadian'ireo. Ekena tompoko, fa andao iarahantsika mijery tsirairay ireo fiadian'ireo, izany hoe isy horonan-tsary mampiseho an'ireo fiadiana rehetra ireo. Avy eo dia ho tarafitsika avy amin'ny tenin'Andriamanitra hoe fiadiana avy aiza no tiafiko anio. Ny fanontaniana dia tsy hoe fiadiana avy aiza no hitako eny amin'ny rakoto, na hitako any amin'ny rabe, na hitako eny amin'ny rasoa, fa fiadiana avy aiza no hitafiako, izao no jereko.
tsy toditodika hijery ny vadiko na ny zanako na ny raha lasy anabavika fa izaho. Isoroana tsara ivoaka fiadiana iray isan-kerinandro. Zay no lohateniny. Anampy atsika anamarina raha tena fiadian'Andriamanitra marina no eny amintsika. Ny fiadiana voalohany ivoaka dia ny fekibon'ny fahamarinana. Araka ny Efesianina 4:9, ny fahamarinana. Dia ho tsakotsakotsika ao anatin'ny herinandro dia anaraka isan-kerinandro ireo fiadiana manaraka. Mijery finaritra ry tompoko. Tena tsy afaka miresaka amin'ny mihitsy aloha zao to dia vita. Ranay fa tsy resy lahatra. Efesianina 4:4-20. Le fotoana mirazana koa toa raha riva dimy io taraiky be zany. Tsy tratrako zany any amin'ny enina sasany any mahitsy aho. Fa inona koa ataon'olona manery lalany tony? Mahantra nge re olona ireo e. De tany kely ambileny mangazy ve raha matony edinao aminy. Tena tsy mandry ny saiko.